tolotry ny asem radio anareo izao. vola foana ve? Tantara indray miseho no soratan'ny razy. Ho velomin'ny Saoly miaraka amin'ny Christophe Rabiarmanana, Nofy, Solofy José ary Zoma amin'ny Urina. Manatotosa Solofy José. Izy zandro dadapasy Nyaranjato manahoana toko. Tsara venao manahoana. Tsara ihany ka. Manahoana avy nareo any? Say angamovina mba hitanao marary lava. Inenge pastera izano tsara foana sakafo mba tsy hafarofo lava. Ny tena koa moa mba manaka tao ihany ve dia ndeha hitovy amin'ireo olona farahidiny ao tanàna e. Tsara zany rehefa salama tsara nareo mivady. Isaorana an'Andriamanitra mbola manome izay fahasalamana izay maimai-poana fa tsy vidim-bola. Ny anao kosa pastera dia zany foana. Hita mihitsy teolojia ny anaranao ka izao fiainana rehetra izao dia hidiran'Andriamanitra daholo. Teny izany mihitsy ringaranjato. Zany a? Ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra dia efa amin'Andriamanitra daholo e. Izy nanao azy ary izy no antom-pisiny. Tsy mitovy hevitritsika raha zany pastera. Fanahoana? Jereo tsara nge. Raha tsy teny afa-tsy ny fahasalamana andresahana teo dia hita fa tsisy hidiran'Andriamanitra mihitsy ny amin'izany satria matoa salama tsara dia no misakafo tsara sady ara-pahasalamana laniko. Mitondra hery zany sady mampatanjaka ka afahako manoatra ny aretina. Fa jereo tsara nge ireo olona fadiranovanao tanàna e. Raha tsy teny afa-tsy ny rasana menakavy dia nio fa varofo lava ry zareo. Isan-kerinandro fandimby marary ihany amin'izay izy menakavy mahalozitra ny sady malemilemy oatra n'ireny tsy veliko homan'ireny. Zara raha misakafo tsinonako amin'izay indray mihinana fa tsy zarizary. Tena nidiran'Andriamanitra amin'izany io ianao. Eny samy manana ny fandraisany azy ny olona ko. Fa ono ody anga ianao io zao. Fa ahoana? Raha izany dia mba hiaraka aminao aho fa efa tena trotraky ny dimy mihitsy aho zany. Fa veza tokoa moa anao zany e. Avy namonjy fivorian'ny mpitandrina tany avaravaratra tany aho io e. Ka zao vao tafaverina. Lalana koa moa malama sady mamotaka ka tsy afaka mandeha mihitsy na dia hiezaka aza ny tenako. Raha tokoa ty lotonao pastera ka fa nga dia tena mamotaka be mihitsy ny lalana any e. Tena simba tanteraka mihitsy ny lalana amin'le saretika. Lavadavaka feno ny lalana. Ny fotaka marehitra no sady malama ohatry ny savony e. Raha tsy mitandrina ianao amin'izany dia midoboka. Lalina koa moa ty asanareo teko. Fivoriana tsy fivoriana ro. Zao anao ty sady efa reraka ny mefopotaka. Mbola roviana ianao zao vao tonga any tanàna. Za manko aleo tonga dia tsoriko fa tsy afaka nitondra anao satria andoton'ny fiarako ty fotaka be entin'ny kiraronao tiako. Ny akanjonao koa ohatry mando izy zany to misy pitipitipotaka ihany keo ka sao dia andoton'ny lamba tsezako. Hitanao ihany mantsy fa sarosarotin-javatra izay raha matovadiko ka tsy ho laitrako indray ny ady aminy raha maloto. Tena miala tsy indrindra pastera. Tsy misy tsinika. Omendalana renao fa aleo andeha moramora e. Miveloma ringaranjato mampamanga eny amin'ny fiheny vadinao any. Mandra-peona e. Fa tsy ny fiaran-dranjato ve iny ry io? Raha tsy izy ve itry fanotrany iny e. Fa ono ahy e. Fa tsy sika ve ny kilakitsaony iny io e. Tonjanona manko ty iziko. Fa iny dray ary no ilany io atsika. Andao aloha ry anatony iny fa tsy ho hita eo ihany be izay loha lazainao e.
mivera fa tsy anatona andray le likireto le ranivo manko miseho miavonavo am'izay tsy adingo mihitsy ny avonavombava amin'ny tamiko le zambanila resaka taminy. Mbola ho azoko io fa leo anao ihany. Manao any ianao tompoko? Tsara. Ie, inona no ilanao anay izay? Tsisy fa saika tao fotsiny aho hoe oaizy lizana sao mantsy dia ndeha androban'ny sako atendrefa anaty indray lizana ka dia mampitandrina fa raha tratrako aty dia matiko fa tsy misy resaka. Tena sanatria aminay izay angalatra amin'ny fambolenao tompoko. Na mahantra azy izay mba mamboly ihany koa ka ampy sakafonay tsara sy vitany fa tsy angalatra ny ianao izany izay ka. Inona koa izay fakapomanga sy fakamangazo no mbo ireraina amiko. Niarika alitiny amboleko riny ho an'ny ombisokosoa. Fiainanao zany tompoko ka tsy misy idiranay andorony vo andeha fa hoaiza marina moa lisandrety andeha hanao dinika batisa re izay raha izay no tianao fantatra. Hanao dinika batisa fa iza no atao batisa? Isolo kely zanakaika fa inona kay no mahataitaitranao amin'izany angamo tsy mananjo atao batisa ny zanakay na dia mahantra azy zahay. Hoy teo zany na mananjona tsy ary lozako lezana fa mandany andro aho fotsiny. Fa mitapianga iny sika indray hono mandany andro azy nefa dia izy ny mandrebireby ny androntsika teo takizay zao tsika efa tonga tany raha tsy niresaka tamin'iny teto. Marina raha tsotasika misy azy pastera ny andrentsika ao izay ka atao ahoana nefy raha tsy manaiky niresaka tamin'ny teo koa tsika tsy asa foana indray ny vavany. Andao ry andeha aingana fa tsy maintsy tratra tsika amin'ny fotoana amin'ny pastery. Tsy mbola tonga ato am-piangonana fa mbola ny an-trano ny angamba ka aleo alehako any fa mitady anapantapatena samby rery fa tsy miramborao am-piangonana. Io atokotany io toko efa vita homana ho any am-piangonana mihitsy ny fahitako azy zany aleo atsafaina ahoda ringa-pasy Ngaranjato mandrosoa ianao androso tokoa moa zany ko. manao anavy nareo any Efa hoe aza manontany azany tsony ianao rehefa miresaka amiko fa zahay salama be foana eny ary fa mandrosoa dia mipetrapetra misaotra anao. Ka inona hono zato vaovao nentinao tsy zany mantsy fa mbola monjy fotoana rehefa avy eo. Ianao zany ange pastera atao mandroaka sady miala tsiny kosa ary ngaranjato fa tsy hoe mandroaka anao akory fa milaza aminao fotsiny hoe mbola manam-potoana avy eo ka lazao ary zay antondrenao maika anofana ny ray aman-dren'ireo zaza atao batisa. Izay mihitsy fa lazao aloha zay antondrenao fa mbola tsy misy tonga tsinonaoko. Ny amin'izay batisa milahady izay mihitsy no tiako fantatra. Ny zavo moa pastera nanao batisa ao to tsy mba nisy fampidinina tamin'ny brom-piangonana mantsy izy ity fa tonga dia mandidy dia homana ianao. Fa fifampidinina amin'ny brom-piangonana ahoana moa no tianao lazaina ary ngaranjato? Ny amin'ireo zaza atao batisa ka toko mba nanontany hevitray ianao hoe iza anao zao atao na tsy azo atao batisa. Vao maika tsy azoko izay tianao ambara fa ngamosika afaka misakana ny olona tsy hanao batisa ny zanany. So adininao ary le tenin'i Jesosy hoe avy aloha ny zaza anatona fa anotoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy tia alalan'izany ary dadapasy amiko dia tsy tokony atao batisa ny zanaky ny olona tsy manao didy atao am-piangonana. Nareo mba nanao nefa zara fa manao aiza ve ny andron-drasanako manao rakitra zara raha mandrotsaka 5 isaky ny lahady atao indray mivokatra raha tsy fakamangazo sy fakapombanga no entiny dia vola kely 500 na 10 farafabetsiny dia olotra an'izany ve ny kenao atao batisa ny zanany. Ka izany kosa ary no nanany ka azonareo terena andony tsy ho vitany ve izy sady
Tsy hitako koa ange izay olana amin'izany e. Ny manome ampitiavana misitrako hoy Jesosy. Ohatra le manano tena manolotra sekely vola fotsy iray izay tsy ampahavirina tolotro mpanan-karena akory, nefa nolazain'i Jesosy fa nanolotra ny be indrindra satria ny fananana rehetra no nomeny. Tsy mila tory teny avy aminao ary ny apasy a. Raha toa mbola te hijanona hitandrona eto amin'ny fiangonanay ihany ianao dia tsy mahazo manao batizana zanak'ireo olona zara fa mahavita didy eto amin'ny fiangonana. Anay ny fiangonana ka zay no maso madidi aminy fa tsy ianao izay mpikarama. Tsarovy tsara fa na ny ananinao sy ny vady aman-janako aza dia mbola zahay ny miantoka ny andro tokony. Inona moa izay mba omendreo mahantra izao? Zara raha mahazo taova-kena 1 kilao. Zany teninao zany ve ringaran-jato tsy nidika fa voavidy ny volanao Andriamanitra, ary tsy misy olona azo famonjena raha tsy manam-bola toa anao. Zany no izy lite ha? Ka raha sahala dia dikao ny teniko fa tsy rarahako na efa nao tontondro eny ambony alitara aza. Efa nampitandrina zay a, ary alao andefa mampivodifo any miresaka aminareo. Andriamanitra, mamela ny elony fa tsy fantany akory izay lazainy. Ahoana tsara hoe tia nahatongavanao pastira? Izay efa voalazako anareo teo izay ho ahy. Tsy azo atao any am-piangonana ny batisan'ny solokely zanakareo fa ahoana? Aleo aty an-trano no atao mba tsy hisiny ny olana sy ny ady eo am-piangonana nalabaraka an'Andriamanitra e. Voavidy volatra any am-piangonana zany pastera? Mampalahelo. Aza atao mampalahelo anao zany raha matoran'ivo a. Ny olombelona ny manao zany fa Andriamanitra kosa tia ny olona rehetra na dia mahantra azy izy. Porofon'izany ny anaovako batisan'ny zanakareo na dia aty an-trano azy. Zany kosa ve dia mba ho rary ny pastira? Eno zany koa ve dia mety? Ahoana ny tsy eto ianao e. Ny fahavitany ny zava-dehibe fa tsy ny toerana anaovana azy rindrasana. Ka eso eo anatin'ny sainao zany hoe tsy mety zany. Ny fo sy ny sainareo fotsiny no manina tsara andray ny fahasoavana miditra atao tokantranonareo. Ny beba ary amasiny ny tenanareo fa aza mitahiry lolo-po aman'olona. Eny ary pastira fa dia misaotra anao nanaiky anao ny batisan-janaka ety an-tranonay a. Na dia voasakana tsy hanao an'izany ao am-piangonana izay. Inona moa ny tokony isaoranao amin'izany e? Adidiko ny manolotra ny zaza ho an'Andriamanitra. Zaza ny mbola miala tsiny aminareo mivady noho izaho tsy afa manohitra ny didijado ny mpanan-karena ao am-piangonana, ka manjary aty an-trano indray no ataony batisan-janakareo. Tsy misy tsinonao re zany pastera fa efa raha malala ny toetra n'iny a. Zay fa ilozako angalo nareo telo mianaka. Andrasa aloha isakafo kely aloha pastera fa efa ho masaka angety. Ataovy miadana fa aleo aloha andeha. Aiza kosa dia horohan'ny vary masaka ve ianao pastera? Aleo zokony aoriana re ringaran-drasana mbola ho be anginy sisa e. Eny ary re pastera fa mandram-piona dia mbola mamerina amin'ny fisaorana anao ihany e. Samita in'Andriamanitra e. Veloma pastera. Fa sy file inona ndray ary samy maneno izany. Mandehana re aloha jereo fa sao dia azo lozy eo indray hoe efa maheno sifle mbola tsy mivoaka ihany. Ka zany afaka ny hoany. Mbola miandry an'ity hevoko tingy ahy e. Raha ilozako any ve tsy ho ritra ao? Sady raha makany koa iza ny karakaranao hevoko eto e. Batao any re aloha io e. Avy eo no mikarakara azy. Ho voany diny eo angentsika raha tsy mamonjy an'izany hitsofan'ny olona sifle izany e. Marina e. Misy kosa arin-drasana tokony sy tsy tokony hampiarana ny dina. Ny zara tsy afaka makany tsy hoe akamoko fa noho ianao marary. Ka raha rony kosa ve raha hiara-ny dina noho izany a? Azy ilozanao miady hevitra anyko eto rery fa mandehana ny fotoana vonjena. Efa fantatra ao ihany ny toetran'ireo mpanan-karena eto an-tanàna ka aleo mandeha mba tsy hisian'ny olana e. Eny ary koa,
Lasa izany fa rehefa avy eo amin'ny karakara ny fanafodinao a. Aiza moa ny olo eto amin'ity tanàna ity no Androso. Ninona natao tsy mba tonga dia vonona fa tsy maintsy tara lava foana. Jereo ange tony atondra anivo. Efa ho atsasakady ny sifolenina neny nefa dia zao vao mba tonga. Efa te ala ny an-trano vao miala. Tonga dia ampiaro aminy rangany dina fa tsy alika vaviny na alika lahy ny korsika tonga aloha eto. Miala tsy indrindra aminareo re olona fa mbola sahirana ny karakara ny rasana dia izay ny natara toy izao a. Salama manko izy dia mbola nanamboatra ny fanafodiny Ay, fa zay nga aminao tsy manana an'izay manahirana anay. Sa tsy manan-katao ny fiheveranao anay tonga ara-potoana eto. Fa anga kosa moa dia niteny an'izany mba olona tsy salama ange ho any natara e. Aoka izay ny tabatabaka. Efa tary tony mbola manakorotana ihany. Ka toboy amin'izay ary le fivoriana fa efa tonga ny deba nandrasany e. Mangina daholo are. Zao no ampoviriko anareo a. Asa efa renareo teny eny ihany angamba fa apakabady manalina zanako. Tsy izy io tovovavy ampiakarina io fa ny zanaka vavy tokany be ny tanàna. Mazava ho azy amin'izany fa anambahiny ny tanànantsika. Tsindriko tsara fa ny tanàna manontolo no andray vahiny manakajy amin'io fa tsy rahanjato mianakavy rery akory. Noho izany dia mila manadio ny tanàna manontolo tsika. Tsy maintsy amboarina sy diovina daholo ny lalana miditra ny tanàna rehetra. Ny amin'io fanamboaran-dalana io koa no tiako asiana teny manokana. Tsy maintsy hitarina iny lalambe fandehanan'ny fiara iny fa dery loatra ka sao dia hanimba ny fiarandreo manam-pahefan'ireo. Tonga koa dia atao tonga hatreo tokotaninay io arabe io mba tsy hanahirana azy ireo. Azafady tompoko, ianao moa teo ny laza fa hoe hitarina ny lalana. Tena izay mihitsy ary tsy maintsy hitarina io satria tery loatra no sady tsy manaraka norme. Ka ny amin'izay indrindra ny tiako tenenina tompoko. Tsy maintsy hitarina ny lalana hoy ianao. Nefa raha antsika malala fa tanin'olona daholo ny manamorona n'iny lalana iny, ary ny ankamaroany efa voavolo toy ny taninay izany. Za indray ilay toe-tsaina tsy mba vonana Androso mihitsy. Raha ohatra anao daholo angamba ny olona dia tsy mba Androso mihitsy ity tanànantsika ity. Tsy mba mana-tsaina afa-tsy ny hanohitra izay mba fandrosoana tiana hoentiny eto. Tsy hoe fitity hanohatra ny hevitrareo ange ny ahy e, fa ny zava-misy ny teneniko. Ary raha antsika mahita koa ange izany zavatra lazaiko izany fa tsy za akory ny mamorony. Efe raha malala ange fa tanin'olona manamorona io lalana io e. Nefa izany akory tsy asaka na fantarana azy. Tombontsoandrehetra fa avy tany io lalana io ka na voavolo io na tsy voavolo ny taninao dia tsy maintsy trongisina antarana ny lalana. Sao dia mba tsy rariny kosa izany ringaran-jato fa ambolena miantoka ny sakafonay mandritra ny taona kosa veny dia hopitehana amin'izay lalana. Maninona nefa raha ajanona amin'izao ihany io lalana io ka hatramin'izay io ihany na le amin'ny fiara mivoaka sy niditra teto an-tanàna antonona tsara ka an'izao no hoe tsy maintsy hitarina. Le hoe hitarina angamba aloha tsy dia olana loatra e. Azo tanterahana tsara izany na dia hoe efa misy voly aza ny tambolon'ny olona sasany. Fa ty izy hoe hitarina tonga hatrany amin'ny tranonareo ny toa hanahirana ka no... Tsisy manahirana izany olo ty fa rehefa zay dia zay a. Tadiavina mbola andeha tongotra izany ireo manam-pahefan'ireo vao tonga any aminay. Sa ialany ny antoka fandriam-pahaleman'izy ireo mandritra ny fotoana hijanao ny eto. Izany hoe mandra-pahatapitry ny lanonana. Dia isy aninona eo anefa izy ringaran-jato Tsy matoky an'ireo olona farahidin'ireo aly ty na laha miteny io koa aza tsy azoko antoka. Iza amin'ny mahita raha tereny fahatrany lisany dia hanararoatra androba ny fiarany rehefa varianao amin'ny lanonanao izay. Ary tsy ny azy ihany ary angamba no voaroba fa ny fiarandreo olona manakaja manatrika ny lalonana rehetra. Sanatria aminay kosa izany ringaran-jato na dia mahantra izay tsy handroba fananan'olona noviana. Ko raha tsy vaovao amin'ny olona eto ako. Angady mondro adinany tokotany aza misy maka. Maika fa fiara tsara tarehy laozan'ny tompony tsy orobainy. Ery izany fa rehefa atao dia atao e. Za koa aloha tsy dia hiara-maimbo amin'ireo fadiranovan'ireo e. Na dia tsy mpanan-karembe ohatranao aza mba manana amin'ny maizy ahy ihany koa. Za kosa aloha ninona lazainareo dia tsy pahako marin-drano io fantaran-dalana kasainareo atao io. Ny tany antom-pivelomanay kosa ve no pitehana amin'izany dia anaika. Ianao izany no sahy tsipaka ny fandrosoana hiditra eto an-tanàna.
ho hitanao tsara fa toko tsara lazaina any amin'ny bentanany izany vavanao zany. Aleo ianao hiara-ny lalàna any satria manakatsakana ny tompontsopa-oaka. Azo azy ny azy ringaran-jato fa zahay tsy miombon-kevitra aminy aho. Ka rehefa atao ihany izy ity dia ndeha hoe izay anatanterahana ny asa nodiniana. Iroseo midinika anatanterahana ny asa aritsika e. Ny velara moa dia izaho ihany nanora azy ianareo rehefa manomboka tsika. Fa ny fotoana nyboantsika ny asa no iaraha midinika eto. Raha ny eritreritro mantsy dia tsy andrelitsika fa raha-pitsy ihany dia anomboka. Andray kosa rery ngaran-jato fa tsy mety angara mba afaka volana vao atomboka ny asa e. Amin'izay manko mba efa misy vodiny le vomangana eo na efa mba misy voany koa ny katsaka e. Mangasonsonjo moa ve voanambolena izy vodiny akory amin'izany fa dia hopitehana fotsiny izany. Sara aza mba misy vokatra kely avy amin'ireo vomanga sy katsaka ireo io no nafoko. Tsy ilaiko miteny eo tsony ho hainao raha nivo a. Mampivotifo zany raha olona. Tsy maintsy manohitra foana izy ninona lazaina. Fa nga moa sitraponao tsy maintsy atao eto amin'ity tanàna ity ha? Asa tokony ho vita ve dia andrasana izy fatombomanga sy fatikatsaka ho vokatra any? Mirediredy. Rehefa tsy manako anina ianao dia tongava any aminay maka fa ny vomanga sy ny mangazo kisoana eo betsaka tsy laniny. Ndrery tompoko. Tsy mba azo angatahana famondrapo mihitsy izany nareo. Zange tsy niteny hoe tsy atao ny asa fanitarana ny lalana fa mba mangataka fotoana kely fotsiny mba antitra an'ireo vokatra ireo izay vao atomboka ny asa. Volony daholo ange no potika eo tompoko. Ny olona tsy misy voakasika. Efa nitrongotronga ery izay mivady vao nahavita an'ireny. Manao an-dranomaso mihitsy izy io ka ahoana ny hevitra reo vahoaka amin'izany e. Aoka kosa nefa zava-deny ety am-pendohana fa tsy maintsy vita lomy miara azy-janako ny lalana. Somantsika mpifankatia tsy mifamarafara ka hiady amin'ny farany. Raha volana mehery kely eo sisa dia ho tonga ny mary azy-janako. Tsy lasa zany tena tsy lasa zany fa andao atomboka raha-pitsy ihany ny asa. Iza ny tadiavin-danivo tsy andry alina eo amitan'io lalana io afaka ray volana. Nareo ihany eko. Ny any fantatro dia vita ny asa ary vita tsara tsy anala baraka eo anatrehan'ireo manam-pahefana raha-foja-janako ireo. Ka ahoana ary zany ny ataontsika e? Tonga dia miara-mironanao asa isan'andro mivatan-dehilahy eto an-tanàna so izarazara sa mifandimby? Fa nga moa dia tsy maintsy vatan-dehilahy manao an'io asa io fa tsy misy vehivavy afaka manao ireo olona. Fa inona indray ny tianao atongavana amin'izany e? Tsy hanao ny rasana fenao ny solo azy. Asa aloha raha naika an'izany ny olona e. Tsy misy manaiky an'izany eo ringaran-jato a. Aleo hitovy daholo rehefa lehilahy dia lehilahy. Sady inona koa moa no vita amin'ny vehivavy amin'izany e. Ka indrasana vadiko ange marary. Tsy mahatsangana eo am-pandriana akory izy. Dia amin'ny fomba ahoana na fahany anao lalana? Ny adidy tsy han'olon-dratsy raha nivo ka rehefa marary ny vadinao dia manara-ma olona isolo azy. Zara ny anananay vola naramana olona ringaran-jato a. Ny vola teo am-pelantanana lany tsabona ny rasana. Izy pikarama koa anefa tia marary tsy afaka mitady vola. Tia izy anefa tsy hoe ndray andro dia vita fa mety ho herinandro na tapa-bolana mihitsy aza. Ka ny anao kosa zany sady tsy anao no malaina anaramako. Tsy ekenay kosa aloha raha misy tsy mandray anjara amin'io fanaovan-dalana io a. Fa nga misy aina midy eny Analakely ka nainay no atotonay anaovana fanompoana nefa ny an'ny sasany ho tatahiana tsy ho voatoatoana. Ka marary angeo izy. Izay no anaovako hoe aleo izany misolo azy fa tsy manambola naramany izany a. Laviko tsotro izao zany e. Rehefa tsy afaka manao lalana ny vadinao dia aloavo ny dina 5,000 ariary isaky ny tsy manao asa-pokon'olona. Mba midinay kafe fa tsy misy alika lahanareo akory eto ka anaovanareo ady kafetsena fotsiny hoe marary. Zay koa ange mba tsy tianao e. Zany hoe asa fanompoana moa izy ity ka tsy afa mandany tena. Tsy misy manao ady kafetsena izany eo ry manarivo a. Raha malala fa efa 2 volana izao ndrasana ny narary tsy afantsangana. Sa hodinareo tsy fantatra koa zany e. Dia mbola sahanareo hoe ny ampandodinanay no izany antony izany. Dray tsy misy fijerena tavan'olona zany fa rehefa dina dia dina. Rehefa tsy manao asa-pokon'olona ianao, ninona antony dia tsy maintsy ampiarina aminao ny dina. Rehefa tsy te handomo ianao dia manarama olona e. Raha isety anakaramanao amin'izany isan'andro izany kory zala,
so everinao fa mora ary zany asa fanaovan-dalana zany. Hay, alohako koa raha izay dinanareo e. Nefa tsarovy izao teniko izao lolo lanitra nareo ka mbola ho leny ary mandihy tany ka mbola ho solafaka. Amin'izao fotoana izao tandrifanay aloha ny rahona ka ho zakainay ny anjaranay. Dia makatony lalàna koa ny fahendreny e. Ary raha izay tody atsonao tsy ahoako. Tainangely io ka samy manilika ny eny ambaravarany. Ka dia mirava zany ny fivoriana e. Raha pitsy maraina amin'ny fito ny fotoana eto anao ny asa ka oka tsisy ho tara. Dia izay tsy manandela hiasa koa aza dinoina fa raha pitso mila tonga eto koa izy amin'ny fito sy diso manatitra ny vola 5,000 ariary. Fa inona mihitsy ny vorianareo tany rinivo no maizimbava volana ohatr'izao vao tonga? Fa nga tsy lalina ny tao e. Fa ahoana? Anambady ny vavy tokamy be ny tanàna hono ny zanaky Ngaranjato e. Noho izany dia tsy maintsy amboarina ny lalana. Hitarina mihitsy manko e. Izy no anambadiko inona ny idiran'ny fanitaran-dalana amin'izany? Misy idirany tokoa araka ny voalazan'ny Ngaranjato satria andray vahiny manakaja hono ny tanàna. Noho izany dia tsy maintsy hatsaraina mba tsy hampitsangamenatra ny Ngaranjato amin'ireo vahiny manakaja an'ireo. Raha tsy tia hitsangamenatra izy dia izy no tokony hanamboatra ny lalana fa tsy ny olona ny tereny amin'izany e. Fa nga vitan'izany ihany ho ianao e. Fa mbola ahoana koa? Tsy maintsy potehana ny volontsika satria hitarina ny lalana. Inona tsara hoe rinivo? Zany ho fa nga vitan'izany izy ty e. Tsy hainangany ny asa sy nambolan'ireo ka ho potehana fotsiny izao, ho potehana. Afaka anao inona manoloana amin'ny fahefan'ny manam-bola nefa ianao e. Ireo mahantra mitovy aminao aza tsy mba afaka niady anao akory fa izy indray ny voamaika nanampitrotraka. Miarivo ariary angerindrasana tsy maintsy alohantsika isan'andro satria ianao marary ka tsy afaka anao lalana e. Finona daholo izany zavatra lazainao izany rinivo Zany ve dia nekenao fa tsy mba nandaha akory ianao? Se fo mangina honoron-drasana. Efa anjarantsika izao ka ho zakaintsika. Ho zakaina tokoa. Dia aiza ianao ny ahita vola andoavana an'izany? Amidy ny azo andoavana didy rin-drasana. Ny didy mantsono tsy han'olony ratsy. Fa azonody tany koa ve rinivo tony ka nanaiky be fa tany azelazain'ny olona e. Amin'ny fomba ahoana no nanekenao an'izany? Ny voliko ve fa potehan'ny lahy dia mbola silona ny dina ihany koa satria marary. Tsy afaka ny anao lalana. Tsy ekeko izany rinivo marina e, tsy ekeko izany. Aleo hitsangana dia ho any amin'ny Ngaranjato fa tsy rariny izao ka tena tsy rariny izao. Ho koritany koa any iny fa tsy rarahako izay lalany ihany alehany. Fandrasana ve adala e? Tsy adala rinivo Ny tenanao aza tsy zakanao ka hitsanganao aizy ty ianao. Raha mianjery eo ange ianao rindrasana ka hitombo indray fa avoazanao e. Nefa raha marary ianao, iza no sahirana fa tsy izay mianakavy ihany. Ka tsy rariny kosa ange izany rinivo e. Olona marary ange fa tsy hoe kambo tsy tianao ny asa akory e. Dia rariny ve raha mpiarina amiko ny dina? Efa mba niady tamin'izany mihitsy angearin-drasana saingy tsy mba nisy nangoraka. Ny tena mampalahelo aza sika samy mahantra ihany ny tsy mahay fampitsimbona. Zany vava manarivo tamiko izany angerin-drasana ka oka fotsiny. Ohatran'ireny hoe tsy mba ho tratry ny aloko reny mihitsy izy. Raha le iny indray aloha tsy mahagagy e. Reny ny tonga amin'ilay fitenenana hoe ny tapany ihany no mikobana. Angamby reny tsy menatry ny anitsaka tapon-dora mba manan-karena. Raha ny potaka azy izy manonja maika fa ranomasina. Efa daholo ve tsika rehetra e? Ny olona efa hiasa aloha efa reo daholo fa tia ranivo anatitra amin'ny vola dina ny to tsy mbola ampotratra amin'izao no. Atao ahoana zany? Sokiriko hatrany an-tranony ihany fa tsy mba manaiky an'izany Zahay ve no monga namboatra ny lalana nefa izy tsy hanao akory dia ho vita mora zany. Avy eo anefa dia samy mandeha amin'ny lalana vita ihany. Raha tsy anga hoe tsy avela andeha amin'ny lalana io mandrakizay doria amenina nga izy dia manaiky aiza kosa no amefenao azy andeha amin'ny lalana io ny
Manarivo, tsisy afa-tsy eo nge lalana miditra sy mivoaka ny tanàna e. De aiza anao lehany? Ka efa tsy miray amin'ny olona raha ngaty dia aleo andeha amin'izany a. Amin'izay tsapahany tsara ny vokatry ny tsy fiaraha-masan'ny fokon'olona. Hevitra taingina zandry Manarivo a. Amin'ny fomba hoana no azonao nakana azy tsy andeha amin'io lalana io? Aleo terena tsotso fotsiny izy antony dina rehefa tsy anao e. Nampivory anareo androany fa misy afatrafatra kely tiako atao e. Ny lalana moa izany efa vita soma tsara ny fanitarana azy. Tena vita tsara tokoa fa de misaotra antsika fokon'olona e. Ny fanadiovana ny lalankely sy ny tanàna manontolo sisa no ataonareo de tonga lafatra ny fahadiovan'ny tanànantsika. Tsy tsakamenatra mihitsy tsika fokon'olona manoloana andreo vahin'ireo ary hoenik'aja sy niboninahitra tokoa ny mariazin-janako amin'ny rapitso. Ny amin'izay rapitso izay ihany koa no tiako tsindriana eto e. Araka nefa nambarako mbienibeny de olona manam-pahefana daholo ny akamaroany vahintsika hanatrika io mariazy io ka tandremo re tompoko ny fomba ratsinareo e. Le tia mitangorongorona sy mitsikilikilo rehefa misy mpanambady ohatran'izao. Fomba ratsinareo tambanivohitra mantsy mitanandranandrana sy mitangorona rehefa misy mariazy eto tanàna ka de efa miteny azy efa tsy tiako raha ny mariazin-janako no tangoronanareo ohatran'ireny a. Manala baraka ny fahafantaran'ireo vahinko ireo hoe olo ohatran'izao mba amiray monina amiko. Efa re zany e. Raha aza manokana aloha de aza matahotra ianao fa tsy elingely leo mihitsy a rehefa tsy nasaina. Ny maso vao nahita an'ireo belambo ireo no asana tsy voafihany tsy hijery. Ny mety angamba de aoka tsisy elingelina amin'ny lalany izora mariazy mihitsy nareo raha petsy tontolo e. Raha misy moa antony tsy maintsy voanareo ny tanàna de tadiava lalakafa. Zay ihany namoriko anareo fa mahazo mirava amin'izay e. Ody e! Mandrosoa tompoko. Ie. Aingaran-jato, mandrosoa anao tompoko. Androso tokoa ka. Ka manao navinareo any. Manao ny madame Sienao. Ao, salama tsara daholo ka. Manao ny zao fanomanana mariazy e. Tsy efa tsindrin-daony ery zao manalinao. Zay indray ve ka notaninao pastera. Fa ny momba an'izay indrindra zao no natongavako arivariva takan'izao e. Eny tokoa fa misy inona no tonga rivarivo ty ianao avy nampivorifokon'olona io zao no naheny vaovao ratsy de zao tonga ty zao. Fa misy inona indray ringaran-jato a? To naheno a pastera hoe maty ho ningara zanak'olona loha olona. Fa nga ianao androany vao naheno zany? Efa omaly izy no maty ary alevina raha pitso. Anga tsy mampalahelo be ringaran-jato ny mahazo azy a. Mbola niasa tany an-tsahony izy ny maraina. Nitaraina na raha rendo de nody kanjo vao tonga tao an-trano de tapotra ny ainy. Ze fomba nafatezany tany aloha tsy ahoaka e. Fa ny olana amiko zao de ny fahinona fa hoentinao am-piangonana amin'ny fatiny rapitso. Ie, amalo olona azy de nangataka ny fianakaviany hitondrana ny razanao am-piangonana nomezam-boninahitra an'Andriamanitra. De nanaiky an'izany koa ianao? Ka tsy hitako izay tokony andavana an'izany ringaran-jato a. Olona manana maizy azy teo anivon'ny fiangonana ngera tompoko lahy. Ka rariny raha entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao ny razana alohan'ny andevenana azy. Zany hoe tsisy dikany aminareo mihitsy zany mariazin-janako fa mifatindra zanak'olona no ambony. Fa nga kosa moa zany midika hoe tsy firahara inona ny mariazin-janako ringaran-jato a. Hitako. Zavatra azo ifandaminana tsara nge zany. Andray atoandro vao hiditra ato am-piangonana ny razana. Inoko fa efa vita tsara ny fanamasinana mariazin-janako raha manomboka amin'ny 10 araka ny voalaza ao anaty taratasy fanasana. Na vita aza ny fanamasinana mariazy tsy ekeko zany ringapasy a. Tokatran'ny zanako vao miorina ve de tadiavinareo ara-paty sady? Tsy mety aka. Fa nga kosa moa raisitsika amin'izany e. Sasana ny samihafa ireo.
sady samy tompo-piangonana nareo ka tsy hitako izay tsy hanikenao zany fandaminana zany ko. Na samy tompo-piangonana aza mary azon-janako tsy tiako elingelenina amin'izany e. Ny fotoam-bita tsy mahaleo ny sampona ringaran-jato ah. Ka aza de miseho sarotsona ohatran'io ianao. Ireo fianakavianareo ange tsy maniry zao fahoriany zao mba hanelingelenana ny mary azon-janako ao e. Saingy izay ny voalahatra de tsy maintsy manaiky izy. Tsy rarahako ah zany e. Ny mary azon-janako ny taloha fa tsy mifatondra zanak'olona. Noho izany de izay taloha ihany ny taloha. Eny efa nambarako anao teo ange fa ny mariazy aloha no amasinina vao ampidirina ny razana. Ka inona ndray no mampiaka-peonao amin'izany? Tsisy faty-mahazo miditra zany aho miantsy anao. Nitokatra ny zanako tsy ara-pahoriana zany ary ianao kosa de mitady andevina any a. Anay ianao raha pitsitolo manotrina ny lalonana any aminay. Hoy teo zany. Tsy maintsy manaiky an'izany fantarako zany ianao ry dadapasy a. Satria zany mpandoha didy betsaka indrindra ato am-piangonana ka raha ilozako eo anao a. Ianao sy ny fiangonanareo de zay ny vitany aminy. Zara raha fiangonana sisa angamba. Ianao koa etsy andaniny ho very fihinanana satria zara raha mahaloa fivelomanao ny olona. An'Andriamanitra ny fiangonana ringaran-jato ka izay mahasoa ataony ah. Raha ny amiko indray de efa nampianarina ho voky ah, ary efa nampianarina ho nona. Ka tsy misy mampanahy amin'izany. De ho hitantsika eo zany. Zay fa lasa aloha, raha pitsy fampitazana. Mba le rangahy iny de mihevitra zany izy fa azo mibaikona amin'izay tiany atao satria izy mipanakarena eo amin'ny fiangonana. Za kosa aloha tsy hanaiky ataony an'izany tsony. Hafa ny tamin'ny batisany zanaky ny rasana. Mba tsy hisian'ny korontana sy ny tsy hahafa-baraka an'Andriamanitra no nanekeko ny teniny tamin'iny. Fa ny amin'ity indray mandeha ty kosa tsy hanaiky intsony ah. Aleo izy anakorontana raha tsy faly fa tre izy ihany ny teo afa-baraka eo. Raha ny amin'ny hoe hiala fiangonana indray dia asian'Andriamanitra zany. Ay alary pastera de mbola sanandika ny teniko ihany a. Amin'izay indray de tsy nanotrona mihitsy ny mary azon-janako tany an-trano. Raha tsy nanamasina ny mary azon-janako ao ah de eloko teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehanao zany. Fa raha ny hoe tsy fanatrehako tany an-trano indray de miala tsiny ah, fa tsy afaka. Satria raha malala fa misy razana miditra teto am-piangonana ka tsy hafa niala. Vely ty tsy efa nirarako tsy apiditra n'iny razana iny tao am-piangonana a. Nefa de mbola natao lahy ihany. Za tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ringaran-jato ah. Noho izany de tsy azonao terena anaraka ny sitraponao ah. Ay zany mba vavany lahy de ambarako amin'ny lahy eto an'io koa ary fa hiala tsy ompiankona amin'io fiangonana io tsony aho manomboka masinandro an'io. Alay vo miboky ny lahy de koseo ny anarany aminakavy. Tsy mila mandingana itsony io tokoa nambaravara-piangonana io tsony zay menakavy mandrakizay dory amen. Izay safidinao ihany io ringaran-jato ah. Andriamanitra ihany koa tsy afaka nierenao amin'izay tianao. Ka raha izay ny fangatahanao de aleo alaiky ny boky de ianao tompony mihitsy no mikosoka ny anaranao ao. Alaivo mihitsy. Ary sy ny ahy ihany no kosehako fa nenay menakavy mihitsy araky ny teniko tamin'ny lahy teo. Ity ary nefa jereo tsara fa sao de ny anaran'olo-kafa no voafafanao ka ho loza. Zay manomboka zao de afozy zay menakavy sy ny vola be anay. Ary aza manantena hita olona mpanan-karena ohatran'ny ranjato manohana ny fiangonana io tsony. Oay saika adiny kokoa. Fa mbola misy inona indray ringaran-jato? Satria hiala tsy ho fiangonana tsony de hoentiko daholo ihany koa zay rehetra ny lany volako tao amin'ny fiangonana io. De hanome tsy fohifohy an'Andriamanitra zany ianao? Tsy niraraha zay Andriamanitra reo hoany ahy. Meo aty ny fananako de aleo andeha.
ka andeha ary ho any am-piangonana be any ianao maka izay anao rehetra ao ndo mihitsy koa fa maika ary so dia tokony antso dekona iray sika anatrika ny fakana reo entan'ireo so dia lazain'ny olona fa mpangalatra ao mantsy ianao. mpangalatra anao alaiko ka mpangalatra ahoana izany tsy malala atao am-piangonana fa za daholo mividy andreo fanaka sy fitaovana sarobidy ireo. Andao ary mandrosoa ary ianao aty amin'ny lalina ringaran-jato androany zany ny farany idiran'ny lahy ty toerany ty mbola afaka miverina eto ianao rehefa amin'ny ova-hevitra ka sanatria izay ova-hevitra tsy rahanjato mihitsy ny ndeha hiverina amin'ny fanapahan-kevitra efa niraisiny fa aza mirediredy eo ianao. ka lazao ary izay zavatra hoentinao amin'ny reto ato am-piangonana reto zay rehetra ny alan'ny volako tsy misy ajankona dia izay farany bitika indrindra aza meo aty ny orika fa iny reo sonorisation reo koa angony daholo fa hoetiko dia reto tabli 20 reto vera-pandresana ronjato izy avoay daholo fa ary eny dia inona koa re akoatran'izay ity ny tena goavana fa saika adiniko ny gropy aiza le gropy fa any ny andro tokony vola vidianana an'iny dia lay divem-pandresana koa mbola misy aminy any meo aty reny osotroko any an-trano fa raha ty sotro lisa mividiana zay nkampany hoetiko sao dia babangony eo manko ny fiangonanareo raha zay rehetra zay ny elan'ny volako dia hoetiko daholo. azonao entina daholo fa tsy maninona ka tsy sitrak'Andriamanitra kory-mantsy ny zavatra nomena tsy tampitiavana. aza mianan-kendreo rangatia efa nidoboka ireo fo nahita nyreto fanaka sarobidiroviko ka hoe mbola miseho tsy miraika eo. dia ahoana izany zao no hitondranao an'ireo za manko kely aina ka tsy afaka hanampy ianao ko zakako foan'ireo ary tsy maintsy tongako any aminay fa aza miasa saina amin'izany ianao le groupe no ndeha alay fa aza mody aririreo ny resaka dia ho adinika eo iny rehefa tafavoakanao tokotany reto dia alaitsika ny gropy mangaina tsara lisany amin'ny lahy dia mantana fiangonana foana ser dada pasy be ampy tsy manaiky baikony velo maletsy dia mihevitra zany zao ranjato fa raha tsy misy azy ao am-piangonana dia tsisy nininina vita nahoana re fihetseham-pony raha mahaheno an'izao afanapon'ny olona izao ny vavaka rehetra samy nanolotra tampitiavana izay azony natao avy taony nanome veram-pandraisana taony nanome dablio rideau ny latabatra vaovao daholo izay jeren'ny maso rehetra sady tsara tare daholo ilay izy tena nanao kosa aloha ny olona na ny dablio mpiangonana aza nge mihoatra be ny isany ka tsy ompo tao am-piangonana indray dia natao ao anaty koa ary ny ambon'ireny sa naverina tamin'izay nanolotra azy anga kosa mety izany ny eniza no averinao eo efa fohy no an'Andriamanitra reny ka alahelo izy raha hoe averina amin'indray napetraka any amin'ny pastera aloha reo dablio ambon'ireo fa rehefa vita ny rianao am-piangonana dia alaina indray reny raikitra ihany anga fa ataony riana efa nahita olona anampy amin'ny fanaovana an'izany pastera tsara kosa izany tsy hoe anampy moa izany fa izy manontolo ny antoka ny vola lany rehetra amin'io asa io fa ny asa vatana no iantsonantsika mpivavaka raha izay asa foana irotorodo ny olona ka ody ry izy mivady ody i pastera izany fa ndeha aloha mpandrosoa izy rinivo eny tokoa manahoana ianao pastera salama tsara fa ianao manahoana madame Ranivo sao ka manahoana avy nareo aty tsara ihany fa misaotra tompoko mandrosoa ianao pastera androso ihany fa saingy tsy aharitra ela angambaka fa ahoana pastera ato ihany anga angaran-drasan'izay pastera marina ato ihany fa mandroso ianao pastera manahoana ianao manahoana ianao pastera salama tsara zahay za koa salama ka
Mipetrapetra ianao pastera. Petrapetra eto. Angamba tsy hipetraka fa iantsonao fotsiny no mahatonga io koa. Misy raharaha ilan'ny tomponao mantsy. Lazao pastera fa vonona no ho irahany. Eny fa na dia hatrany amin'ny faran'ny tany aza. Tsara zany anaka, tsara zany. Mitsangana ary dia andeha zato izy fa ombanao Jesosy. Fa sahiana aloha izany pastera. Gaga mantsy fa tondrasana ihany no ilainao fa tsy izay mivadiko. Mbola tsy mila vehivavy aloha androany fa amin'ny manaraka ny anjaranareo vehivavy. Batabata azo vy ary simano atao any. Any fiangonana ve zany pastera? Fitaovana anaovana ny fiangonana ireo anga le olona ny andrela fa dia ireo naterin'ireo ny fitaovana ary nangataka izy mba hatomboka faran'izay aingana ny asa. Ireo olona no azy io efa vonona fa ny olona avy amin'ny fiangonana nampiasa sisa no andrasany. Tena tsara kosa re zany pastera, marina moa. Za aloha vonona na dia hatomboka rapitso dia rapitso ihany aza ny asa. Misaotranao. Amin'ny alatsinainy any angamba no anomboka azy satria mbola ambara ao am-piangonana amin'ny alahady zany mba hahatonga maro ny olona. So koa mantsy ny sasany any metsiny hoe tsy mba nahary nefa raha antsika mahalala ny hafanapol'ny olona fa samy mba te handray anjara daholo izy no marina mihitsy ny ianao pastera. Varindresaka tetosika aleo amin'izay angamba andeha zahay raha matorany fa ilozany ianao ndeha ary pastera dia mavita be. Eny eo. Tonga ty aminao zay Ringamanarivo, saika mba hila vonjy fa marary tampoka le zanakay nefa eo am-pelantanana tsy misy na ariary aza. Dia isambola zany ny atondianareo raha azoko tsara. Izay indrindra re Ringamanarivo zany tokoa. Saika mba isambola ray alina ariary izay mivady hitondranay any solokely eny amin'ny dokotera. Tena milofika be izy ao ko. Ahoana tsara. Ray alina ariary be zao no samborinareo amiko. Eny tompoko. Ahoana re zany mba vonjero hoe zay Ringamanarivo fa vonjy aina angety araka nefa voalazan'ny nivo teo mantsy tena vomafy mihitsy solokely ao efa milofika fotsiny ny lohany. Olona aza zao no niangaviana iandry azy eo fa zay mivady zao lasa ty aminao zao. So dia tsy ho voaverinareo aloha ty volako ny amantsy ny volona miasaka so dia ela be vao averinareo. Raha vao mahazo re zay dia averinay ny ianao dia rovininareo ny mahazo. Lasa dringa raha vokatra le ahazona iaty ambany atsimo ka raha vao lasa ny kitayany dia omeny ny vola dia amin'izay no averinay ny volanao. Tsy lasa raha izany. Fa ahoana? Vola mbola eny am-pelantanan'ny olona ve ho fantatra hoe rovina no azo. Amin'izay ty izy hoe miandry ny kitay ho lafo vao omena ny volanareo. Ka raha ray volana vao lafo io kitayany io, amin'izay koa zany vao averinareo ny volako. Tsy lasa zany ka. Ny ilaiko haingana ny volako. Ka rovina re tompoko ny tianao hamerenana ny volanao fa hitady izay raha manome anareo zao dia rapitsy ihany no ilaiko averinareo ny volako miaraka amin'ny zanany. So mba tsy rariny kosa re zany Ringamanarivo marina. Matoa ange zahay misambotra dia tsy manany. Raha manana rapitsy ve zay tsy naleonay niandry an'izay fa tsy mitonatonana taty aminao taty toy izao. Amin'izay indray ty izy to hoe misy zanany. Ka zany no izy ka akamonareo omeko. Tsy akandray tsy maninona. Nareo ihany no raha fahazay aloha ny ihany fepetra. Ka ohatrinona nefa ny zanak'izany ray alina izany? 200 ihany raha matony zanabola. Izany hoe 2 ariary zany raha ray alina no samborinareo. So dia mba tafahoatra loatra kosa ty fanararotanao anay Ringamanarivo marina moa. Ao anatin'ny ray andro ve dia 2 ariary no zanabola takinao aminay amin'ny vola ray alina ariary.
So mba tsy rary lahy, marina e. Aretina nge no ilaina ivonjy aminao fa tsy haingitraingitra kory sanatria e. Tsy direna kela isambotramboko e. Raha tsy mety amin'lahy zany dia mandeha na mankany an-karanjato fa ny azy 10 isan-jato fotsiny zana-bola takiny amin'lahy. Fa ny tsy omeko raha tsy manaiky ny 20 isan-jato ela ka. Dia tena tsy misy intsony izany ny fifampitsombinana eto amin'ity tanàna ity a. Tsy misy intsony ny fievanana. Ravy le sotoavina malagasy manao hoe tanaka fisavanana izay didy maharary, ary trano atsimo sy avaratra izay tsy malika alofana, sy le hoe vokiava mahatratra. Marella! Any amin'ny ranjato ela mitaka an'izany fa raha ity dia tsy misy io. Vola ity izao no manjaka fa raha izay fihavanana lahy zany efa nilozany toetrandro zany e. Vola no andravana ny fihevanana. Vola ny tsy fampitsombinana. Vola no ambony no ny aina. Vola no bahana ao am-pon'ny olona anaovany tsinitsinina ny mpiarabelona aminy. Atraiza nefa ny fietran'ny herin'ny vola e. Alela vokalina fa zany itabatabany mampitangorona eto an-trano eto efa lasa dala amin'ny fatrany la tsy milaza fa tia tokantranon'olona no midelira. Andao anderin-drasana fa inona ary tia ataonao tia ndao ka. Mbola ifakahititsika ary ngamanarivo ny lalana ny tsy asipandrika nge hono mbola ivirenany ary ny zanaka ny tsy asiany ratsy mbola eteherana. Lasela sanatria izany nangataka any an-tranony lahy. Dia izay no atondianay pastera. Otrinona no ilainareo mivady? Ray alina re pastera, hitondranay any solokely any amin'ny dokotera dia vidianana ny fanafodiny. Ka izany ho ampy. Lafilafo ihany ange ny vidy mpanafody amin'izao fotoana izao e. Aleo izay reno atao mahampy pastera, satria mantsy akabetsaka nefa ny amerinana azy koa mba hiverina ihany. Eo rehefa omeko e. Omeko 2 alina ariary nareo mivady. Omeko fotsiny tsabonan'ny solokely io fa tsy averina kory. Sao dia mba tsy mety re izany pastera. Naonany tsy ety e. Adinonao angale tenin'ny tompo manao hoe izay ataonareo amin'ireny madinika ireny no nataonareo tamiko ihany koa. Ka zany misalasala ianareo mivady mandray io vola io fa ataoko toy ny an'ny tompo izao. Eny ara fa dia misaotra indrindra re pastera. Andriamanitra ny amaly fitianao. Misaotra indrindra re pastera. Tsy misy fisaorana rehefa dia mitombo fahasalamany solokely. Ary azangatahana andro fa deny izao dia ento any amin'ny dokotera. So mantsy tsy ho sitrana tsara eo izy amin'ny alahady ka tsy mba afaka hifaly miaraka amin'ny namany. Amin'ny alahady? Fa misy fetinina moa amin'ny alahady pastera? Edre faiza ary nareo zany raha matoranivo otokanana amin'ny alahady enge ny rian'ny trano fiangonantsika e. Efa zao ny omby sy ny kisoa ifalitsika amin'izany. Ka raha afaka ianao rindrasana amin'ny sabotsy dia tongava mamono omby sy mamono kisoa. Raha nivo moa ve ho afaka anao raha ty fa ny zazakely karakaraina tsara ny alahady sika miara-mifaly. Dia mbola tsy ho sitrana kosa ve izy amin'izany pastera? Mino fa ho salama tsara izy. Entoka ty izy dia mba mandray anjara amin'ny raha ty fa aiza kosa ve ny dia inapotsiny? Aza misaina toy izany ianao e. Efa be ny vitanao tamin'ny asa rehetra teto. Ka na tsy ho tonga ikarakara azy ianao amin'ny sabotsy dia tsy misy tsinonao zany. Eny ary pastera fa amin'ny sabotsy zany ary aleo amin'izay anga aloha izay andefa sao dia tsy hatratra dokotera eo dia voatery andro rahampitsondray izay fa veloma ianao pastera ary mbola mamerina fisaorana anao ihany izay mivady re pastera. Mandra-peona ary anaka ary dia engany ho salamy solokely hivavaka ho azy foana misaotra anao pastera.
Ary ho aiza amin'reto antsy sy antsy be zato ianao rindrasana? Ngiaranjato marina ka manao any zato ianao. Salama letsy fa ilazano tao maimaika famindry. Andeha ho aiza izy zany? Iako le ty de mody manatsavy. Andraso fa ampangotsoako tsara. Tsy zany re ringaranjato fa ndeha ho any am-piangonana any re raha moa tsy fantatrao fa otokanana raha-pitso nge ny rian'ny fiangonany. Fito be no atao raha-pitso. Omby rosoko sotelo zao no vonoina ihany io. Zany no mahamaimaika io So ihany afa-tsy mivavaka ao tsony. Raha mbola tao angamba dia mikararana indray ny vola laniko. Itsy rehetra itsy za daholo nasaina miantoka azy. Fa angamo ao ringaranjato everina fa misy miantoka na ny ariary aza hatramin'ny vola lany nanaovana ny rian'ny fiangonana, ny karaman'ny olona nanao azy, ny vidin'ny omby sy ny kisoa ary ny sonorisation miaraka amin'ny gropy dia lefa zanaman'ny pastera daholo ny antoka an'izany rehetrarehetra izany. Efa nahita soanao? No everiko fa mbola hindrana any ahy mantsika efa saika hanafatra anao hoe la zao pastera fa tsy omeko ny ahy. Efa mandry ny amin'iny ringaranjato sady sono matanjaka be mihitsy zany fa tsy kely aina ohatran'ireny ianao reny tsy misy dikany reny mihoatra aminy. Efa natao fanandramana tao mantsy le izy omaly, zany hoe omaly ny nanaovana ny installation rehetra dia tonga dia nandramana fa oka fotsiny marina ringaranjato fa raitra dia raitra zany marina. Ela koa mba matikambo amiko eo zavatra indramina mba ireharehany eto tratrehako eto. Vita andrapitsy dia mangina indray fiangonany lahy na harmonia aza tsisy fa atao adina kapelany hira. Fa garanga ty ireo ny indramina fa tsy efa nomena manontolo ho an'ny fiangonana. Tena nivoatra be aloha ny fiangonanay raha zay ianao miverinao lasy se lafaza zany mba hadraodron'lahy eo. Zao mivolako tsy lanilany amin'ny tsisy dika nkinona ny teverenako amin'izay fiangonana mandoka amin'ny posiko. Ianao ihany io ringaranjato ary aloto koa ndefa mahazo toy ianao manisa ny volanao dia mahazo aina tsara miondana azy ao. Lasa koa lahy ho hitalala kely fa ataoko tsy misy fety vaniny zany io rapitso. Zany mba ianaran'lahy izay sy tiavana raha manambola privena ny lisany zany vazaha be zany rapitso dia mba manambola andravana zany koa dia zay no naleko aty amin'ny sery manarivo ka asy hevitra se. Mila indray le ty dia manampitampy aiza nefa teo aloha manao tsinitsininy ery. Dia ahoana ny hevitra se fa toloza se mandinika fotsiny ka mbola mieritreritra tsara an'izay ho fanapahan-kevitra Ranjato sarotra mantsy ty zavatra sainao ataoko ty. Tsy izy dika ny ero manarivo rehefa vonina dia ohatrinona nefa aloha le omenao ahy za aloha tsy anao raha tsy matevitevina mihitsy ekina amin'ny fiainako manontolo manko ty rahatratra eo ka tsy misy an'izany tratra zany eo ry se ty fa nidetika fotsiny atao matopaika ka na izany aza mba tiako fantatra ihany aloha hoe ohatrinona nomenao miankina amin'izay koa manko ny anakeko an'ity asitiana tsy ahoana raha omeko raha etsy ariary se mety amin'se zay raha etsy tena tsy lasa raha izany zay raha etsy ve no amadiako ny mpiara-mivavaka amiko ka ohatrinona raha notadiaviny se zao hoe raha omenao 5 etsy dia sa fa raha latsak'izay kosa aloha dia mitadiava olo-kafa fa tsy anao le tiako le tsy mahanararoratsy ka zany marinako no eny ary fa tsy maninona nefa kosa mametoky laha fa ho vitan'la tsara arak'izay voalazako ny zavatra mpanaoviko an'lahy edre mahazo mandrivo mivato ianao Ranjato fa vitako io ampahafirin'ny asa efa natokana nefa zay io. Tena mba ratsy ny olombelona ary nivo marina mafy moa dia sahany manarivo nivadika tamin'Andriamanitra ka na ny mpiafy teo amin'ny gropy
mba hampipoaka azy. Raha tsy hitako aloha iny dia saika ratsy. Mariny. Angamba nirehitra teo daholo ny fiangonana ray manontolo, niditra tamin'ny tanàna mihitsy azy angamba satria mandrivotra dia mandrivotra ny andro ka niparitaka aingana dia aingana ny afo. Andriamanitra tsy tia ratsy ny naniraka anao nivoaka tany an-tokotany. Raha tsy izany angamba dia tsy tratra teo koa iny. Zange tao am-piangonana ohatrany tsy mahatombon'izany mihitsy rinivo dia iny izany voaka iny nahatazana amin'ny manarivo ohatrany kodikody izany dia narahako. Izay no nahitako azy nanipy an'ilay afo teo amin'ny gropy, nitsoka fa nenjehiko dia ireny ny raha nahita ireny moa ny toyany. Ny vola marina ny fototry ny ratsy rehetra araka ny voalazan'ny soratra masiny, ary ny fitiavam-bola ny nahavitana izay ratsy indrindra eto ambany masoandro. Tsy misy olombelona tsy tia vola izany rinivo fa ny fitiavana azy tafa oatra no mahatonga ny sasany anao tao foana. Dia inona izao ny tombontsoa azon'ny manarivo tamin'ireny nataony ireny? Avingaran-jato satria tsy vita ny asana mpanoviny, ny tena voatazony eny amin'ny manam-pahefana ary mety gadra raha mitoro ny fiangonana. Ny vady indray tia tapaka-lalana tamin'ny fahenoana ny zava-mitranga, ka raha tsy maty aza dia angamba hitondra takaitra mandrakizay. Toa tsy torony ny fiangonana araka ny voalazan'ny pastera. Fa ny zavatra simba kosa dia honera miaraka amin'ny ngaran-jato. So ihany aza fa ratsy izany dia fahavoazana ray lavaka ny manarivoko. Azafady kely aloha aza mitabataba aloha tsika fa ianoy ianoy aloha araka ny baiko nomeny ny sefoko tany izay voarakitra tao anatin'ity taratasy ity dia nandefa n'izao teny midiny izao ry zareo ka ianoy tsara. Baiko ny vatan-dehilahy rehetra izy tsy hakanavaka io eto tanàna iambona manomboka izao ka hatramin'ny fotoana tsy voafetra, fa misy dahalo mitady anany bohitra araka ny voalaza ato dia tsy miandry ela fa hatomboka an'io alina ihany izany fiembenana izany. Za kosa aloha ron-drasana dia mba miera aminao fa tsy afaka ny ambina satria raha mahita sy mahalala ihany fa tsy salama ny vadiko, ka toka ahoana ny andao azy? Za koa toraka izany satria ataoko ahoana zala antitra ity ny ambona natao an'ny tanora kosa angambo izany ka. Za aloha tsy mahalala an'izany fa ny fantatro dia baiko ity araka ny voalaza ato dia ny vatan-dehilahy rehetra tsy hakanavaka na antitra na tanora na marary vady na marary teny dia tsy maintsy miambona. Nefa izay hifanarahantsika eto ihany io inona no atao an'ireo olona mitarain'ireo ry vahoaka? Mialatsiny aloha fa andray fitenenana araka ny efa mifanarahantsika teto aloha dia tsy maintsy manao ny asa pokon'olona ny rehetra, na marary izy na marary ny vadiny na antitra na inona olany, tsy maintsy manao fa raha tsy izany dia mandodina 5,000 ariary isaky ny tsy mandeha. Ary ianao io indrindra ngery manarivo ny nanizingizina an'izany raha mba nitaraina taminao fa narary ndrasany ka tsy afaka anao lalana. Tsy nanaiky ianao raha tsy nandoha vola 5,000 isan'andro izay nandritra ny 12 andro. Noho izany dia tsy manaiky koa raha tsy mandoha ianao. Toraka izany koa ngaran-jato mandoha ohatran'ny olona rehetra rehefa tsy afaka. Ifonako re izay tsy nety nataoko re olona. Aza dia manenjy Jesu toy io fa tsy fidiny anay koa ange izao Fa angamo ny endrasana fidiny ho azy ny arary tamin'ireny fotoana ireny. Ny ianao aza mbola azo lazaina hoe sitraponina karary ny fadinao toy izao. Ka rehefa lalàna re dia lalàna ary rehefa dina dia tsy maintsy tanterahana fa tsy jerena tavan'olona. Ny edidy koa ange tsy an'olon-dratsy ry manarivo ka samy mizaka ny anjara ny fataina angely araka ny voalazanao taloha izy ity ka samy manilika ny eny ambaravarany. Zay zany fa dia iravintsika amin'ny 4:00 ny fotoana eto
na ho an'ireo andeha iambona na ho an'ireo tsy afaka ka andony voladina. Tandremo sao tsy tonga fa sopirina eny an-tranonareo anonareo a. Marina mihitsy zany tena maro zany Deo ay izay olona Dre, fa toy Manarivo. Manarivo nge ty mba tonga ty amintsika e. Fa mba hanao inona ty onony adaly zany. Nino koron-drasana andraso aloha ry ampandrosoana izy ahitana an'izay antondihany. Mandrosoa ianao ry Ngamanarivo? Ie, angaran-drasan'izay. Ie, ao izy fa mandrosoa ianao. Afandray izay ngaran-drasana ho. Samany avona ianao Manarivo mba nanajanondrasana ohatr'izany. Fa misy inona ary? Ay ve Manarivo e. Izay androsea. Mandrosoa dia mipetrapetrary. Inona hono zato atondy? Tsy izany rery izy mivady fa ahoana re ny lazako azy la zao izay antondia la fa inona ary ty mampisalasala an'la ohatran'io e. ka to saikatra ihany a ny lazan'izay atondiako aminareo ka no fa misy inona rery nga Manarivo a? Ino a? Inona ary ty mahasaikatra anao? Saikatra ho a satria zavatra tsy de fanao izy ty no voate atao e. Zany hoe raha azoko tsara dia anao tsy fanao aty atokantranonay zany la raha azoko tsara. Aiza kosa rerisia. Aleo re de hotsorona ny atondiako e. Saika mbo ila vonjy aminareo mivady aho ahy e. Ka famonjena inona hono ny tadiavinao aminay ry ngara Manarivo? Saika isambobola re ahy io e. Isambobola? Eny tompoko. Enao zao ve ny isambobola ty aminay? Sao dia mba maneso anay ary ty ianao. Aiza kosa re raha matora anivony dia hoe maneso a. Fa tena zany mihitsy ny tena atondiako. Raha mahalala ty adidy be miandry aka, izany mbo elako vonjy aty aminareo mivady. Fa didinina moa zany fa tena tsy arako mihitsy ry nga Manarivo a. Ka tidina 5,000 ariary tsy maintsy alohako isan'androko no zahangery izy mivady tsy afaka mandeha miambina mihitsy satria tsy misy miandry andramatovatiko e. Tena voamafy mihitsy fa zany hoe efa anjara moa izy ty ka tsy maintsy zakaina. Inona moa no mahavoamafy anao amin'izany e? Adidy raha manana ny fiembenana ny tanàna ka tsy hitako izay mampitaraina anao amin'izany. Eny e, marina ngefa adidy raha manana ary ngaran-drasany e. Saingy ty za tsy afa manefa ny adidiko tiano ramatovadiko mararo no mampitaraina ahy. Na ny vola andoavana dina aza nefa tsy misy. Tena lany vola be ange zary izy mivady ny tsaboko ambadiko e. Ny onitra naloha tamin'ireny adalàna vitako ireny mango ny fotsiny. Tena foana tanteraka ny eo ampelantanako ankehitriny ka izay mba nidododoko aty aminareo toy izao. Ianareo andrandrana indray ve moa nanafenako an'izany fahavazako izany e. Dia mihevitra ve ianao fa manana ampisamborona anao ny olona toanay izao? Apotrongo voahomana ange izay ry nga Manarivo e, fantatrareo zany. Taloha angamby izany ryseny marina, fa amin'izao fotoana izao azo lazaina fa efa mba tena tafa mihitsy nareo. Ka mba vonjere afa tsy manan-kalia afa-tsy aty aminareo ange ahy io e. Izay rehetra ny samborako ny laza tsy manana daholo. Ka ohatrinona raha hono ny tadiavinao e? Iray etsy ariary fotsiny ka. Raha etsy ariary fotsiny? Eny tompoko. Dia ahoana nefa ny fomba andoavanao azy? Izay fanarahantsika eo tsy maninona, fa iezahako faran'izay aingana re ny volanareo fa aza matahotra e. Ka saiko amidy manko le tambaroko atsy ambany andrefanatsy. Ny fotoana merenana ho azy tsy asiantsika olana ka. Enao ihany io nandoa azy aingana ianao na iandro fotoana lava. Ary ono a? Ary maninona tokoa moa raha vidinareo le tambaroko atsy ambany andrefana? Dia mba tsy misambotra amin'izay.
Mbola tsy nieritreritra hividy tanimbary aloha izay amin'izao fotoana izao e. Zany. Sady izay koa nga mpanararoatra ny fahavoazan'ny hafa e. Rehefa isamboboly ianao dia omena. Efa fantatrao angamba ny fepetra? Fa fepetra ahoana moa? Fepetra ny fisamboram-boly e. Zany hoe ny zana-boly isan'andro. Tsy hanararoatra anao aho fa aleo atao mitovy amin'ny taloha 20,000 isan'andro. Zany hoe 2 alina isan'andro zany ny zanaky ny ray hetsika ahoana. Sa ianao sa ajanona? Fona miseharerin-drasana aza dia mamaly ratsy afa efa ho ampivaly ny fanaovako tsinitsinina mpiarabelona amiko izao fikorosoa amin'ny fiainako izao. Fantatr' izay fa ratsy ny diako ary tsy netiny nataoko aza manaraka an'izany le lafiko faladia se. Tsy hoe olona tsy mangoraka akory ka dia anao tsindry azo lena amin'ny mpiarabelona amiko izay efa hitako fa osy e. Mba ahatonga sainanao fotsiny nanaovako an'ireny fihetsika teo reny e. Efa tsapanao izao fa tsy mety ny nataonao ka mahaiza manova famindra amin'ny sisy e. Raha sendranao ny masoandro mibalika dia aza manao ny tenanao tsy ho tratry ny aloka ka anao tsinitsinina ny hafa. Fa ndray andro any ianao mety mba ho tratry ny aloka koa. Endry se fa iova dia ono Ie. Ampisamborony sy ny vola tadiaviko ihany aho zany. Raha mifanaraka tsika mividy ny tanimbary dia raisiko ny tanimbarinao. Raha tsy mifanaraka moa dia ombeko anao ny vola ka amin'izay mampalalaka anao no amerinanao azy. Tsy misy zanany na dia ariary aza. Dia misaotra riserin-drasana. Odeur Manarivo. Marina tsy ranjato zany. Fa misy inona ary? Fa misy inona ary ngaranjato ah? Apio aletsy fa zavela rery. Tsy nisy na dia tamingan'olona ray aza miandro faty eo. Ny sakafo koa nandrahoako be dia be satria nantenaiko ho avavokon'olona kanjo. Tsy nisy tongana dia ray aza. Efa na dia efa nampanentenaiko karama aza tsy nisy nanona ny antsoko na dia ray aza. So dia mba tsy niteny tamin'ny olona kosa ary ndrasana. Nitendiko izy fa saingy tsy nahoan'ny olona. Ny volany ranjato asaina mahandro hanina osy. Ny volany asaina mihinana sakafo masaka. Ny volany asaina miandro faty ary ny volany asaina mantevina vadiny. Dia inona moa izany no nataonao izao? Izao voatsapako risety fa manapetra marina fa hifamin'ny vola. Tsy dika amin'ny vola be ambata raha tsy miavana sy fankateman'olona ianao. Mangeroka ny fahoriana na dia manambola azy ianao nefa tsy mba misy olona miara mizaka fahoriana aminao ary tsy mba misy olona mijoro ampahery ianao. Io varsy manompoko izao. Ataoko zava-dehibe amiko ary ho tandroviko toy ny anak'Andriamanitra ny fihavanana sy ny fankatiavana fa izahay ihany ny lalana hitondranao amin'ny fahasambarana sy ny fifaliana. Hatramin'izay mantsy dia vola foana no nataoko ambonin'ireo rehetrarehetra ka natonga ho irery ao anatin'izao fahoriana mangidy izao. Okareran-jato ah. Raha mety tsy dia hiaraka mora vokon'olona tsika hifony sy lelam-paladia azy ireo tamin'izay rehetra tsy nety nataoko taminy. Avy eo dia ho any amin'ny ray aman-dreny nangata-pamelana aminy ihany koa tamin'ny famingavingiana sy ny teny ratsy nataoko azy. Raha manaiky sy ny mpiara-mivavaka ary se dia hiverina ho izan'ny mpiangona ao am-piangonana indray ary averiko daholo ireo zavatra efa nividiako an'ny fiangonana nefa nalaiko indray noho ny ampiditsoterana tato anatiko sy ny friariako tamin'ny volako. Dia vola foana ve? Ny fihavanana sy fankatiavana ny tsara sy mendrika indrindra ka. Natolotry ny ase amin'ny radio anareo teo. Vola foana ve?
Tantara indray miseho no soratan'ny rary. Novelomin'ny Saoly miaraka tamin'ny Christophe Rabearmanana, Nofy, Solofo José ary Zoma amin'ny Rina. Nana Totosa, Solofo José.